naneo ny ity amin'ny mety poiran'ny olana vaovao ao anatin'ny fifidianana tanterahana amin'ity taona ity raha matoa Louisette Raharmalala izay filombonandry ny antoko mavana nandroso sosikevitra amin'ny tokony ananganana tetezamita vaovao sy ny fanomanana ny fifidianana ao anatin'ny filaminana amin'ny tenany araka izao tato-baovao etandravaka randriamanala eo amin'ny sary Mamra Samuel zao. Ahina iteraka krizy vaovao eto amin'ny firenena ny fanatanterahana fifidianana eto amin'ny firenena amin'ity taona ity raha toa ka mikirano ny katikaty politika ireo rehetra ao amin'ny fitantanana firenena olona Mbarandramatoa Louisette Raharmalala filohan'ny antoko mavana sosikevitra natolo ny ametrahana tetezamita vaovao hiasa mandritra ny herintaona izay anomana izay fifidianana izay. Ny antoko mavana efa niteny foana hatramin'izay vao nanomboka raha angamba tamin'ny taona lasa vao nanomboka ny taona dia efa niteny izahay efa tsy lamina ny firenena amin'ity taona ity ary ny vahaolana tena hoe tokony ho raisina dia hoe tokony hisy fananganana tokony hisy zany tetezamita vaovao izay tokony hametraka ny fidianana mahazava eto amin'ity firenena ity fa tsy le amin'izao sady izy daholo mitady hanao ny zavatra rehetrarehetra nefa mandeha any amin'tsizy le izy la resaka fifidianana fotsiny antsika zao raha izao ny fifidianana mandeha ary efa nambaranay le izy dia hisy korotana eo tsisy fifidianana milamina raha ny zavatra hita amin'izao fotoana izao. Ho an'ity mpanao politika ity ny tena fitiavan-tanindrazana tsy misy katsikatsy ambadika izay tsy mikendry ny fitsinjovana ny tenany manokana ny tokony baiko ny mpanao politika malagasy ka mba hisy ny tena fampihavana pirenena tokoa ahafahana miroso amin'ny fifidianana ekeny rehetra.